الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله Sencatat biderani Allah subhanahu wa ta'ala Tamnifan mezenensika tumnam Fasalamana Iristanjaka Kana fanska nanatkan salatul Jumu'ah tamniti ambaniti Mandifat sudans pandipale menawang ni pamnansika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Sirofenaka vinakaki Iro panaradias ari zereheta nanarakan surdalani manda patungavani angu fitsarana Ralasana babe natin finuna Islam Tum Allah subhanahu wa ta'ala tsimtsaka man mefa swabara wantsika Islam Wantsika zana kulumbella Satya zana kulumbella Nuzabagwartia di Allah subhanahu wa ta'ala indira Eto amuntan Simis zavaguari Tiani Allah Nyota ansika Zana kulumbella
satria atsika namboariny farany tamin'ireo zavaboary zay namboariny teto ambony tany, ary tsy vitany atsika namboariny tsara fa namboariny amin'ny endrika mahafa-po ihany koa. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'ani Karim manao hoe alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqa al-insani min tin. Allah nanamboatra ny zavatra rehetra ary namboariny amin'ny endrika tsara indrindra. Aorinan'izay izy dia nanomboka nanamboatra ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny tany. Manambara izany fa atsika nataony vonina avokoa ny zavatra rehetra teto ambony tany, zay vao tsika olombelona no namboariny tamin'izay fotoana zay. Ary tsy vitan'io ihany koa fa mbola namboariny atsika zanak'olombelona tamin'ny andro tsara indrindra, zay andro zoma misy antsika ankehitriny. Satria babantsika Adam alayhi salam namboariny Allah tamin'ny andro zoma, napidiriny tao amin'ny paradisa tamin'ny andro zoma, napidiny tety ambony tany tamin'ny andro zoma, ary tsy mitsangana ny andro farany ratsy amin'ny andro zoma, ary tsy manomboka amin'ny fitsarany Allah ratsy amin'ny andro zoma, ary io andro zoma io andro idiran'izy tao anatin'ny paradisa ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tamin'ny andro tsara sy mendrika indrindra no nanamboarany Allah atsika zanak'olombelona. Tsy vitan'izany fa mbola nomenanao ihany koa ny finoana Islam. Raha jerevana ny fahasoavana zay nomeny Allah atsika zanak'olombelona eto ambony tany, dia tsisy fahasoavana lehibe mihoatra ny finoana Islam zay nomeny antsika. Maro ny fahasoavana, eo ny fahasalamana, eo ny vola mankarena, eo ny vady tsara, eo ny fananan-karena, eo ny ireo fahasoavana maro, fa mbola tsy lehibe zany mihoatra ny fahazoantsika ny finoana Islam. Ary tadidiro mpiny Islam fa tsy zao sainao no safidy atsika ho tonga ho mpiny Islam, tsy vokatry ny sainao mandinika na tonga anao ho mpiny Islam, tsy vokatry ny hoe raha aman-dreninao mpiny Islam dia lasa mpiny Islam automatika ianao, tsy vokatry ny hoe fandinina lalina sy ny fikarona nataonao na tonga anao ho mpiny Islam, fa vokatra ny safidiny Allah subhanahu wa ta'ala na tonga anao ho mpiny Islam anao. Satria nahoana? Maro ireo olona tany aloha, maro ireo olona ambony teo aloha na nifatratra ny havana akaikin'izy ireo ho lasa mpiny Islam, saingy tsy noekeny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Mahita tsika amin'ny tantara paminany Nuh alayhi salam. Paminany Nuh alayhi salam nalefa ny Allah ety ambony tany, niampy olona nandritra ny 5,700 taona, 950 ans, niampy olona mba handeha hiditra anatin'ny finoana Islam. Saingy olona 3,20 fotsiny no azony namaly antsony nandritra n'izany fotoana maro zay niaina ny mpaminany Nuh alayhi salam teto ambony tany, 3,20 taona. Efa hatramin'ilay zanany Lamatoa zay tao an-tranony, zay velominy, ampisakafoany, omeny zavatra rehetra dia tsy tafiditra tao anatin'ny finoana Islam. Rehefa tonga ny safodrano tantara Qur'ani al-Karim, discussion teo amin'ny mpaminany Nuh alayhi salam sy ilay zanany Matoa, ka niteny mpaminany Nuh manao hoe ya bunayya arkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. O ry zanako, midirana ao anatin'ity botry na ity samy fiara ty, fa anao aza miaraka amin'ireo olona mpikohy. Inona ny valiteniny zanaky ny mpaminany Nuh alayhi salam? Niteny izy manao hoe qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Zao izy hiakatra eny amin'ny tendrombohitra iny no miao ahy amin'ity rano na safodrano ity.
Tenenni Allah qala la asma al-yawma min amrillah wa hala bainahuma al-maut fa kana min al-mughraqin. Tenenni Allah tsisy fiarovana tsony amin'ny andro ity ka nataony Allah nandalo teo anelanela ny mpaminan'olo sy ny zanany ilay onja ka maty rentika tao anatin'ny saforan'ny zanaky ny mpaminan'olo alayhi salam. Zay manambarantsika tsy voatery ianao papanao silamo, mamanao silamo, ray aman-dreninao silamo ka nahatonga anao hoe tsy maintsy ho silamo androany, fa isafidiny Allah tahaka ny nahazo ny mpaminan'ny Nuh alayhi salam. Tahaka an'izany ihany koa mpaminan'ny Lut haintsika tsara fa izy anisan'ny mpaminany niantso ny olona ary nanarany olona amin'ny zavatra mamoafady zay nataon'izy ireo. Saingy ny vady andefimany ao an-trano dia tsy nanaraka an'izany finoana zany, tsy nomeny Allah chance nahazo an'izany finoana izany. Ka anisany ireo olona izay nanao zavatra tsy manjary ny vadiny satria miantso ny olona mihitsy mba handeha hivory eo an-tranony rehefa tonga eo anjely anankidimy andeha andrava ny tanàna Sodome sy Gomora tamin'ny endrika lehilahy bogosy. Dia navory ny vadiny mpaminany Lot hoe ao an-tranonay misy lehilahy bogosy maro, ka nivory ireo olona ray tanàna tamin'izay fotoana zay. Dia anisan'ny nisaziny Allah niaraka tamin'ny vahoakan'ny Sodome ny vadiny mpaminany Lot alayhi salam. Tahaka an'izany koa mpaminany Ibrahim alayhi salam, ny papany izay nisany nitaiza azy, niteraka azy, saingy kosa izany papany zany anisany ireo mpivarotra ny sarivongana, ny sampy eny an-tsena no nataony izany papany zany. Niezaka mpaminany Ibrahim eny fa hatramin'ny Quran ny tantara ny discussion teo ny mpaminany Ibrahim alayhi salam sy ny papany mba hanaraka ny finoana Islam. Saingy nivady teny ny papany manao hoe qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Oi Ibrahim, ianao ve dia tsy nanaraka ny finoan-drazako izay namelomaka anao hatramin'izay, ka raha ohatra ka tsy hitsaratra anao ny antso izay ataonao amiko dia ho toram-bato anao ary mialahy eto akaikiko avy hatrany ianao. Nalahelo mpaminany Ibrahim saingy tsy misy ny azo atao satria Allah no misafidy hoe iza ny mpino Islam, iza ny tsy manaraka an'izany finoana izany. Mitovy amin'izany koa mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa tonga teo amin'ny Abu Talib da tatoa ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam i fahafatesana. Inona zavatra zay nandalo? Mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teo akaikiny miantso azy ory dadatoa, mitenena anao teny anankiray zay ahafahako miaro anao eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Teneno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, afaka miaro anao zay eo anatreny Allah ny antifara. Etsandaniny Abu Lahab, Abu Sufyan ary Abu Jahl etsandaniny teny hoe ory Abu Talib, avelanao ve ny finoan-drazantsika? Avelanao ve ny finoany Abdul Muttalib? Niasa loha i Abu Talib, farany izy miteny manao hoe ala millati Abdul Muttalib. Zao izy dia manaraka ny finoany Abdul Muttalib ka maty tao anatin'ny fanompoan-tsampy izany. Nalahelo mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nitomany izy tamin'izay fotoana zay satria olona zay tena niaro azy tamin'ny dawa zay nataony. Nalahelo izy nitomany, saingy nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam nitonga lay andeha teny masina miteny manao hoe innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tsy anao ry Muhammad no misafidy
iza ny olona zay tianao ampahitsina hanaraka ny finoana Islam, fa Allah no tombon-tsafidy manitsy zay olona tiany ahitsy ka hanaraka ny finoana Islam. Ka androany antsika nahazo fahasoavana lehibe dia ny finoana Islam. Tsy zaho sy anao ny safidy an'izany, fa tombo Allah ilay tompony zao tontolo zao. Tsy zaho sy anao tsy vokatra amin'ny fikaroana zay nataonao. Maro ny olona nanao fikaroana ary nandinika lalina fa tsy nety tafiditra tao anatin'ny finoana Islam. Fa antsika tsy nisy fikaroana nataontsika, fa alhamdulillah tao anatin'ny finoana Islam antsika ankehitriny. Izany fahasoavana lehibe izany dia mitaky fankasitrahana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana hoe madha qaddamta lil Islam, inona no mba zavatra natolotrao ho an'ny finoana Islam, inona no anjara birikinao amin'ny finoana Islam, inona no fampandrosoana no entinao an'izany finoana Islam zany. Aza miteny ianao hoe zaho ane tsy misy zavatra haiko loatra amin'ny Islam, zaho ane tsy dia mahavita loatra miasa ka hampandroso ny finoana Islam, zaho ane tsy mahay dikany Quran, zaho ane tsy mahay hadith. Aza miteny an'izany ianao, fa tsy voatery amin'ny hadith sy ny Quran ihany no fampandrosoana ny finoana Islam. Tsy voatery mahay Quran ihany no mandray anjara biriky amin'ny finoana Islam. Ndao tsika hiaraka amin'ny tantara ny tanora anankiray antsoina hoe Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit teo amin'ny 13 taonany na 14 taonany. Rehefa tonga ny ady masina Badr dia tonga izy nanantona ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam anantany hoe ory iraky ny Allah, zaho te handray anjara n'izany ady masina izany, zaho te handray anjara ho fampandrosoana ny finoana Islam. Dia nijery azy ny mpaminany hitany fa mbola zaza. Teneny ny mpaminany taminazy, ory Zayd, mandehana alohanao mody any an-tranonao, afaka ho taona 10 taona vao miverina eto anao mandeha mamonjy an'izany ady masina izany fa mbola zaza ianao. Naina zany Zayd ibn Thabit nitomany, nalahelo nandeha nody tany an-tranony. Rehefa tonga tao an-tranony izy dia hitany mamany, hitany reniny, nanontany azy ny reniny, ory Zayd, inona mampitomany anao? Niteny izy zany dia tany amin'ny mpaminany, mila ndray anjara amin'ny ady masina, saingy nalefa nody zao satria mbola zaza loatra. Nefa ny tea ndray anjara amin'ny fampandrosoana ny Islam. Dia inona tenin'ny reniny? Afaka ho an'ny ray aman-dreny ihany koa ity teny zay navoaka ny reniny Zayd ibn Thabit. Ny teny izy manao hoe anta tastatian an takhduma Rasulallah bisuratin ukhra. Ianao izy afaka manampy ny mpaminany, mampandroso ny finoana Islam amin'ny endrika hafa fa tsy amin'ilay nieritreretinao io. Dia nantany izay amin'ny fomba ahoana no hampandrosoko ny finoana Islam, amin'ny fomba ahoana no mandraisako anjara amin'ny fampandrosoana ny finoana Islam. Namany reniny manao hoe anta tubkinu al-qira'ata wal-kitaba fastaghilla hadhihi al-fursa litakhduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anao izy dia mahay mamaky teny ary mahay manoratra, ka araroko ny fahaizana mamaky teny sy fahaizana manoratra hanampy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Dia teo tonga saina Zayd ibn Thabit, nandezy nanampina ny mpaminany ka nanomboka teo izy nianatra teny Hebreu, ka lasa nanana anjara asa anakoa izy teo anatreny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Inona no asa nataony? Voalohany, asbaha turjuman li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izy no lasa mpandika teny
traducteur ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam satria izy niaraka ny teny hébreu tao anatin'ny 14 jours nianarana zany teny hébreu. Hainy ny teny hébreu tsy misy jiosy nandalo tao Madina nila niresaka amin'ny mpaminany afa-tsy hoe Zayd ibn Thabit no nandika teniny zany jiosy zany. Ary ny asa faharoa izay nataony fa asbaha katiban lilwahy, Zayd ibn Thabit no lasa mpanoratra ny verset izay milatsaka avy any amin'ny Allah izay teneniny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Androany antsika mamaky ny Qur'an io, androany antsika manao tsy anjery io Qur'an io, dia tadidio tsara raha tsy teo Zayd ibn Thabit tsy tonga tamintsika izany Qur'an zany. Satria isaka milatsaka ny andininy dia miteny mpaminany aiza Zayd ibn Thabit, tonga Zayd ibn Thabit manoratra an'izany Qur'an zany. Mandraka ankehitriny haintsika parkera io vokatra ny soratanana nataony Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit nieritreritra le fampandrosoana izay hoentiny ady masina, saingy nalefa ny Allah izy ho mpanoratra ny boky masina ny Qur'an Karim. Tsy misy olona eto ambony tany mamaky Qur'an afa-tsy hoe mahazo pourcentage amin'izany Qur'an izay mivakinao zany Zayd ibn Thabit. Ka zay dia tenentsika hoe tsy voatery anao andeha ady masina, tsy voatery anao andeha ijoro ka hiantsony olona amin'ny Islam fa amin'ny izay anananao. Raha ohatra ka mpanan-karena ianao afaka mampandrosa ny Islam amin'ny alalan'ny fanamboarana zavatra maro, manamboatra moské, manamboatra centre, manamboatra an'izao, manampy ny sahirana ary manampy ireo kamoty. Mpampianatra ianao afaka mampita na dia ao anatin'ny 5 minutes amin'ny fampianarana izay ataonao afatry ny finoana Islam anankiray. Jirany ianao, iza tamintsika mba efa nampafantatra ny jiraninazy ny afatry ny finoana Islam. Tadidio mpino Islam fa amin'ny andro farany teneniny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe la tazula qadama abdin yawma al-qiyamati hatta yus'alu an arba. Tsy hetsika ny tongotra anankiroany mpanompo anankiray amin'ny andro farany raha tsy mahavoavaly fanontaniana anankiefatra. Ray amin'izy io ho anao amrehy ary ny ampim-piainanao teto ambony tany, nanombokanao teraka ka hatramin'ny fahafatesanao ho anontaniany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny antsiprieny inona ny nandanianao ny ampim-piainanao teto ambony tany, nanombokanao voateraka mara-pidiranao any am-pasana. Ho anontaniany Allah izany. Ary ny faharoa amin'izany ho any shababy, ary ny fahatanoranao laninao tamin'inona. Ny fahatamorana dia nanomboka amin'ny 5 taonanao ka hatramin'ny 5 taonanao. Mity zao fa ntsika ankehitriny eo anelanelan izany taona izany. Ho anontaniany Allah ny taona izay iainanao io. Ka maheritrereto inona no valiteninao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany rehefa izy manontany hoe inona no nandanianao ny ampim-piainanao teto ambony tany. Izy fanampahaizana anankiray ny teny manao hoe alefa saran-tsaina hozy izy raha ohatra ka tonga ny andro farany fitsarany Allah subhanahu wa ta'ala mandeha dia tsaraina alohanao ya Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab no tsaraina teo alohanao. Nantaniny Allah yenao le discussion ni Omar miaraka amin'ny Allah. Nantanina ya Omar, o ya Omar, inona zava-vitanao amin'ny finoana Islam? Nitantara Omar, zananao an'izao, zananao an'izao, zanamany tanàna ny Palestine, zanamany tanàna ny Perse, zanamany tanàna ohatr'izao, zanam-pandroso Islam, zao mitondra vahoaka ohatr'izao. Ao anatiny 20 heures de temps, Omar ibn Khattab mitanisa ny zava-vitany tamin'ny finoana Islam. Tapitra ny fitsarana na Omar ibn Khattab voatendry anao
aoriana Omar ibn Khattab. Rehefa tanin Allah, inona ny zava-bitanao manoloana ny finoana Islam? Inona no avalinao? Ya Omar ibn Khattab 20 heures de temps namanety Allah ny zava-bitany. Fa ianao zao inona mairay amin'ireo zava-bitany? Inona no avalinao ny Allah? Ampy 5 minutes venao hitanisa zava-bitanao? Ampy 10 minutes venao hitanisa zava-bitanao amin'ny finoana Islam? Ka zay no afatra antsika. Fahasoavana lehibe nomeny Allah dia ny finoana Islam. Mitaky fankasitrahana zany ary mitaky asa fa tsy maintsy mbola manontaniany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fiainanao izany aorian'ny fahafatesana ny finoana Islam sy ny anjara-biritinao manoloana an'izany. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة هي ساعة الإجابة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Araka mivolazantsika teo, inona no anjara-birikintsika manoloana ny finoana Islam? Inona ny fampandrosoana no entintsika amin'ny finoana Islam? Afatra ho antsika. Raha ohatra ka tsy nahavita nampandroso ny finoana Islam anao, raha ohatra ka tsy nahita anjara-biriky nampandrosonao ny finoana Islam ianao, dia mba fiangaviana ihany koa ho antsika. Mba hazalaina baraka reny finoana Islam. Mba hazalaina baraka ny finoana Islam raha ohatra ka tsy nahavita nampandroso azy anao. Raha ohatra ka tsisy anjara-biriky nataonao mba hazalaina baraka izy. Satria ny mampalahelo ankehitriny. Anarantsika Abdala, anarantsika Hussein, anarantsika Fatima, anarantsika Zainab, anarantsika Mariam, ireny indrindra no matetika manala baraka hita amin'ny toerana izay misy antsika. Hita izy ireny amin'ny zavatra tsy manjary. Hita izy ireny amin'ny fanala baraka na amin'ny fiarahamonina na amin'ny finoana. Zay no mba afatra hoe rehefa mba tsy nanao zavatra tsara anao dia mba hazalaina baraka iny. Satria ny zavatra ratsy izay ataonao ka nisy nanatanteraka iny dia lasa mahazo pourcentage-ny iny ianao amin'ny andro farany rehefa tsarainy Allah. Nametraka sonina ratsy ianao eto ambony tany dia izay olona nanatanteraka an'iny dia mahazo ampahany amin'ny zavatra ratsy iny sy ny fahotana iny ianao amin'ny andro farany. Fa raha anao kosa nametraka zavatsara, nametraka sonina tsara ny finoana Islam, dia izany olona izany dia ianao dia azo varoso eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Raha hipetraka fanontaniana amin'ny andro farany hoe inona ny zava-bitanao amin'ny Islam, tsy misy valim-panontaniana antsika, fa zaho kosa maminay antsika sosokevitra. Isaka nanao mandeha moské amin'ny andro zoma dia mitondranao 500 na 1000 arotsay anatin'ny kesin'ny moské. Isaka nanao mandeha soala juma isan-kerinandro zany fa tsy isanandro, mitondranao 500 ariary alatsao ny kesin'ny moské. Na aiza ny kesin'ny moské dia andatsao zany. Na aiza moské andehananao dia mizara anao mitondra 500 na arivo alatsao anatin'ny kesin'ny moské. Satria iny andro zoma zay nandalovanao iny dia mbola hijoro vavolombelona eo anatrany Allah. Fa tamin'io andro zoma io anao dia tonga nanao salatul juma ary nandatsaka 500 na arivo tao anatin'ny kesiny zany moské zany. Rehefa mba antaniny Allah mba misy valiteny anankiray fotsiny fa efa azonao amanina ny Allah. Raha vitanao mitondra an'izany isanandro isan'ny mandeha moské anao vao mahay tsara. Fa raha ohatra ka tsy mahita anao mba isaky ny zoma fotsiny
anao manova sacrifice. Raha tokony handeha bajazy ianao mandeha anatongotra aloha dia ny frame bajazy ianao napidiro anatin'ny caisse ny mosquée. Mba zay no entintsika amaly ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny fahasoavana izay nomeny atsika tamin'ity finoana Islamo ity. Repino Islam, ny fiainana eto ambony tany dia fandalovana, ary tsy ela ialantsika eto ambony tany ka mametra zavatra anao mba ahafahanao na ahafahan'olona mahafantatra hoe nandalo teto ny olona anankiray. Tahaka an'ireo ray aman-drenitsika nametraka ny mosquée, tahaka an'ireo ray aman-drenitsika nametraka ny madrasa, tahaka an'ireo ray aman-drenitsika nametraka zava-tsotra eto ambony tany, ka andao ihany koa tsika hiaraka metraka zava-tsotra ho amin'ny fiainantsika any ampotra. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.